Aisan'ny mpianakavy ô, isakafo re. Sakafo panahy. Anio iarahantsika amin'ny pasteur Samson Andrasana avy eo amin'ny FTKM avaratsena ny fanantenana talata volonondry. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havako mahatratra ty ampampitaona sarobidy loatra minotopo antsika ity ny anjara sakafontsika amin'ny tiandro ity dia ny bokin'ny Jona toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 10 kanefa miloha zany tsara indritsika aminakavindolo ivavaka sika ry havako indreny fifaliana tompo amin'izao ampampitaona menao anainy izao ndray mbola ananay fifaliana ananay fanantenana finiavana sy fitiavana fahavononana handry ny teninao lay hanao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho anofinay rehetra irao ary fanahy masina itaridalanay ho amin'izany ka nieriny teninao any halova amin'ny fiainanay mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao noho ny amin'i Jesosy Kristy zokinay alovana izany vavaka izany amen. Vakitsika amin'ny aran'i Jesosy tompo zany teny izany misy oramandro ambony hoe namonjenany Jona sy ny vavaka amatsaotra nataony ary Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelona ny Jona ary Jona dia tao akibon'ilay hazandrano hatelonandro sy hatelonalina dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanina tao akibony hazandrano Jona ka nanao hoe niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy tao anatin'ny fiaina tsy hita no nitarainako dia niaino feoko Jehovah fa efa natsipinao tao amin'ny lalina aho dia tao amin'ny ranomasina ka voasafotry ny rika nanarona ny alindranonao sy ny onjanao rehetra dia hoy izao voaroka tsy eo anatrehanao aho nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany ny rano nanarina hatrany ny aiko ny lalina namefy ahy manodidina ny zava-maniry any an-dranomasina ny saringotra nanodidina ny lohako tafalatsaka tany amin'ny fanamban'ny tendrombohitra ny sidiny tany nanidy ahy mandrakizay nefa nampiakatra ny aiko eo andavaka ianao Jehovah Andriamanitro raha reraka tato anatiko ny fanahiko dia natsiaro an Jehovah ka tonga tao amiko ny fivavako dia tao amin'ny tempolinao masina izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy fa izao dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao ary izay nivoadiko dia vaiko any Jehovah ny famonjena amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ry havana malala amin'ny tompo fifaliana lehibe mihitsy ny miarahabanao indray tafahoana amin'izao onjam-peo mamitsika izao amin'ity ampampitaona sarobidy loatra minotompo antsika ity amin'ny alalan'izany ten'Andriamanitra izany saotra tompontsika ao anaty vanim-potoana indrindra iandrasana ny fandresenitsika ao anaty vanim-potoana indrindra iandrasana ny fandresena mihezinezina ka nanomezan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara lo hevitra mahafinaritra hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo tena mandresy ny fahafatesana ny tompo fa amin'ity bokin'ny Jona ity ry havako hainao tsara ny tantaran'i Jona raha ny toko voalohany dia naniraka ny Jona Andriamanitra ho an'ny Ninive ilaza amin'ny farafaka 700 dia ravan'Andriamanitra Ninive fa nandositra ny tavan'Andriamanitra Ninive satria izao no tao an-tsainy io Andriamanitra io be famondram-po be famelan-keloka io Andriamanitra io tena fitiavana io ka mety hivadika amin'izany izy rehefa tena mibebaka ry olon'ireo ary zany na tonga ny Jona nandositra sao afabaraka ny fotsiny ahako sao menatr'olona amin'ny fotsiny andositra ary fanapakevany dia ho an'ny Tarsisy mihitsy ary da nidina tamin'ny sambo anankiray izy andositra ho an'ny Tarsisy teny an-dalana fandosirana izy no fanena tamin'Andriamanitra hitan'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra ary dia no sakanan'Andriamanitra izany fandosirany Jona zany eo amin'izany tantara izany indrindra no misy atsika amin'ity perikopintsika ity toko 2 ity ry havako rehefa natsipy ny olona tany anaty ranomasina Jona satria natao ny filokana dia Jona ny tratra ka nilaza koa Jona fa noho ny aminy izao antony rivo-doza sy ny ranomasina manonja dia manonja zao mba tsy hahafantanareo dia tsy mpahazo anaty ranomasina natsipy ny olona tany anaty ranomasina Jona fa Andriamanitra efa nanomana nilay hazandrano izy hitelona ny Jona
eto ry afaka dia mametra-panontaniana hoe fa dia inona loatra moa ny ratsy vita ny Jona. Raha sotra masy dia milaza mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra ny Jona. Tena mba mpanompon'Andriamanitra koa zao zany. Ary matoa no vidian'Andriamanitra izy hanao ny asa dia tena mpanompon'Andriamanitra, tena tian'Andriamanitra. Fa zao tsy maintsy nandalo tamin'izany fahafatesana zany Jona. Tsy maintsy nandalo tamin'izany ady sarotra zany Jona. Raha Jesosy Kristy aza jerenao dia ny hoe ary amin'ny filazantsara no soratany Matio 2:20. Raha ndiny fa 7:20 ka hatrafa 8:20 vakinao dia ahitanao mihitsy ilay tantaran'i Jesosy miakatra ny Jerosalema. Zao mihitsy ny teny Jesosy, indro miakatra ny Jerosalemtsika. Ny zanak'olona dia atolotra eo tanan'ny fariseo sy mpanorandalàna, avy eo dia ho atolo indray eo an-tanan'ny mpanota, ary dia avy eo isaina latsaina ary ny farany aza dia hoe sona ady ho fatsiana amin'ny azo fijaliana ho faty, tsy maintsy maty. Zany hoe tsy maintsy mandalo fahafatesana ve zany ny fiainana zanak'olombelona. Ka na Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay tonga hamonjy an'izao tontolo izao ve tsy maintsy mandalo zany fahafatesana zany ve? Tsy maintsy mandalo zany fahafatesana zany ve? Ary zay lazanao fa raha inao teo amin'ny toeran'i Jesosy Kristy zava-dozana zany hoe ianao mbola ao anatin'ny fahavelomana fa efa fantatrao ny zavatra hitranga raha pitso, efa fantatrao ny zavatra hitranga aminao raha afaka pitso, efa fantatrao ny zavatra hitranga aminao rehefa avy eo, efa fantany dolo petrapetraka mihitsy fantadolo zao tsy maintsy hitranga amiko, zao tsy maintsy hitranga amiko. Tsy diso mihitsy Petera, tsy diso mihitsy Petera raha teny mihitsy hoe sanatry ianao zany, tsy tonga aminao zany sanatry izy zany. Na dia nahazo teny mamay aza moa Petera hoe makanesaty voky ianao Satana. Nahazo teny mamay Petera fa zay lazanao fa tsy diso mihitsy Petera. Tena fijerin'olombelona tsotra zany a Petera zany. Ianao ve zanak'Andriamanitra, ianao ve tompo fahefana rehetra, ianao ve manangana ny maty aza vitanao, ny rivotra ny tafadrivotra aza vitanao atsahatra, nona vokisanao, boka diovinao, ny jamba pahiratinao, mona mpiteneninao, ny maty aza tsanganao, nahoana moa ianao tsy maintsy andalo an'izany. Fa zany ry havako, Jesosy tsy maintsy mandalo amin'izany, fa mangiry firy anie zany, mangiry firy zany. Jona mpanompon'Andriamanitra eto mandalo amin'ny mangiry firy, tena hoe mangiry firy. Raha miaino tsara anao fa vaky ny teny teo dia tantarain'i Jona mihitsy hoe tena zao mihitsy nylazay ny farany voarokako, tena ery amin'ny andininy fahadimy dia hoy izao voaroka tsy eo anatrehanao tena voaroka zay ihany vita, zay tsisy nazo atao tsony fa dia zay tena zay, tena voaroka satria dia safotry ny rika mba azonao sarotrehitra ve zany hoe fahorian'i Jona anaty rano zany, sady efa natsipy tao anaty ranomasina, latsaka tany amin'ny laliny, hatrany amin'ny elakelaky ny tendrombohitra any ambany any zany. Ny fanahidin'ny tanina narona ny zava-maniry mbola sarivotra ny lohako, zany hoe tsy afa-mihetsika tsony e. Avy eo indray mbola natery ny trondro indray, ary ao anatin'le trondro mihitsy izy io sangidiry ny zava-maniry io, ao anatin'le kibon-trondro izy io voafatotra io, ny sakafon'le trondro rehetra mamatotra sy mangeja amin'ny Jona daholo, tsy afa-mihetsika tsony. Very voaroka ao Jona. Zany ny lalana lalovan'i Jona, zany ny fahoriana anatra. Jona mihitsy ry havana ny tena marina le fahendrena malagasy hoe indro mahita ny maizina Jona, tena indro mahita ny maizina. Manomboka androany dia afaka manao bolana vaovao indray, indro mahita ny maizina tahaka ny Jona, o bolana vaovao, sa zany ny tena tsara, zany ny tena tsara, indro mahita ny maizina tahaka ny Jona, sady efa naty kibon'ny ranomasina mbola ao akibon'ny trondro ihany koa. Zany ny fahoriana niatra damin'ny Jona. Ny Jesosy Kristy eto sady ampijaliana dia zao mihitsy ny Jesosy atolotra, zany hoe tena sitrapon'Andriamanitra neny na tonga Jona teto hoe Andriamanitra mihitsy no nanomana le olona nanipy azy tany anaty ranomasina, Andriamanitra mihitsy nanomana ny hazan-drano hitelona azy, tena sitrapon'Andriamanitra. Ary zay mihitsy sitrapon'Andriamanitra eto, zay fahoriany Jona zay, zay efa sitrapon'Andriamanitra. Na ny Jesosy azy eto tena sitrapon'Andriamanitra ne. Ka dia eritreretinareo hoe hatolotra, izy zany manolotra azy. Hoy Jesosy hoe ny zanak'olona dia hatolotra amin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna, mpisorona sy ny mpanoran-dalàna, hatolotra, izy zany manolotra azy. Satana ve? Ny mpianany ve? Andriamanitra mihitsy atao manolotra azy eo an-tanan'ny mpanota, Andriamanitra mihitsy manolotra azy eo an-tanan'ny mpanota. Zany ny Jesosy Kristy eto hatolotra, avy eo hatolotra koa any jentilisa, hatolotra. Mazava be fitenin'i Jesosy Kristy amin'ny filazantsara sorata Matio 20, hatolotra. Eto ry havako amin'ny androny ity dia na ny rivo mahery izay nomanin'Andriamanitra ho an'i Jona, na ny ranon'orana, na ny trondro izay nomanina, na ny mpanoran-dalàna sy mpisorona izay efa homanin'i Jesosy, homanin'Andriamanitra ana Jesosy, tena sitra lalana zany, sitrak'Andriamanitra zany.
indraindray tsika eo amin'ny fiainana rehefa mampiatra zany tsika de rehefa selatra paorintsika de indraindray tsika tonga de kivy tonga de ketraka fa matoy ianao miatra an'izany sitrapon'Andriamanitra zany. Azay mihitsy sotra masina hoe Andriamanitra manome hazo fijaliana saingy zao kosa aloha hoe tsy zay tsy zakanao mena fa matoa mbola men'Andriamanitra mbola zakanao io, mbola zakanao io matoa men'Andriamanitra anao. Mampatsiaro antsika amin'ny Job zany Job ani Satana mihitsy miady hevitra amin'Andriamanitra Satana mihitsy miady hevitra amin'Andriamanitra ahoana ny amelezako amin'ny Job fa Andriamanitra mihitsy ani maname alalana ny Satana hoe ndany asio ny ainy ihany ny azonao alana Andriamanitra mihitsy. Ka io ry havako zavatra miatra aminao io, io fahoriana miatra aminao io na hanoanana io samy manana nindrim-pahafatesana ny olona rehetrarehetra. Ny sasany mety hanoanana fahoriana tsy fananam-bola tsy fananana, ny sasany mety karazana retina, ny sasany mety karazana problema maro samihafa. Zany mety hitranga amin'ny fiainanao daholo zany. Any amin'ny boky Romana ianao de mahita mihitsy hoe tena hoe iza ny ampangany olo mafidin'Andriamanitra, iza ny anameloko azy, iza zao, inona ny ampisaraka antsika amin'ny fitiava Kristy, ny fahoriana sa fanenjena sa fahafatesana sa sabatra sa loza sa inona mitranga daholo zany. Fa eto ahitana hoe ahoana ny fomba ny etrehan'ny Jona zany fahoriana zany, ahoana ny etrehan'ny Jona zany fahafatesana zany, tena ahoana ny fomba ny etrehany. 3 andro 3 alina isany kibondrondro, ahoana no ny antrehan'i Jesosy zany. Mampatsiaro antsika an'i Jesosy Kristy 3 andro 3 alina any am-pasana zany, ahoana ny atrehana zany. Tena maizina ane zany, tena maizina zany. Ahoana ny atrehany Jona azo. Zao ny hitantsika eto Jona rehefa tao akibon'le hazan-drano de zao ny fijeriny Jona ato amin'ny tempolomasina, ato amin'ny tempolomasina, ato akibon'le hazan-drano ato amin'ny tempolomasina. Izy avy voatelany amin'ny fahafatesana de mbola naisaotra n'Andriamanitra, nivavaka tamin'Andriamanitra, nisaotra n'Andriamanitra, nidera n'Andriamanitra, nibebaka sy ny fola tamin'Andriamanitra, nanao fanatitra adorana amin'ny alalan'ny feo fiderana. Am'izao fahaza de midera ny fiderana, midera feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao, feo midera no entiko anao atao fanatitra ho anao, feo midera zany. Tena ao anatin'ny fahafatesana mbola mahay misaotra n'Andriamanitra, ao anatin'ny fahafatesana mbola mahay mivavaka, ao anatin'ny fahafatesana mbola mahay midera sy mahay mivonahitra n'Andriamanitra, manao fanatitra ao an'Andriamanitra. Zany ny Jona ry havako ao kibon'ny trondro ao anatin'ny fahafatesana. Mampatsiaro antsika ny Jesosy Kristy tokoa ane zany la ivon'ny tenin'Andriamanitra zay toriana amintsika androany. Jesosy Kristy any teo anatrehan'ny fahafatesana, teo anatrehan'ny fahafatesana zay fantatry ny tompo zany. Raha vakinao tsara ny filazantsara sorata amin'ny Matio ihany no vakinao fa ahitanao mihitsy fa Matio ary Matio toko 4:20 ndraiky io zany ary amin'ny 4:20 rika 9:7 le Jesosy Kristy tao Getsemane. Jesosy Kristy tao Getsemane. Inona nataon'i Jesosy Kristy? Tondra mpianatra izy de avy eo nitondra anazy telolana iny tokana kely de mivavaha etra zalahy alao tsika fa mipatrapatraka tamin'ny tany nidinitry Jesosy. Mafy ane zany ary tena niady mafy izy raha eo raha azo atao esory amiko ty kapoky ty fa tsy ny esorin'Andriamanitra zany fa nisaotra n'Andriamanitra aoka tsy ny sitrapokana atao eto fa ny sitraponao vavaka mipololotra, vavaka mirefidrefitra, vavaka miantoraka avy ao anatin'ny fo. Zany nentin'i Jesosy Kristy niatrika ny fahafatesana, vavaka nakiny teo amin'Andriamanitra tanteraka ny fiainany manontolo, napetrany teo anatrehan'Andriamanitra ny fiainany manontolo. Tena mampatsiaro antsika ny teny Soramanitra zay soa zahazo pahoriana hitandremako ny didinao, soa ary zahazo pahoriana hitandremako ny didinao. Mampatsiaro antsika andro mpanompon'Andriamanitra marobe zany ry havako. Anisan'izany ohatra ry Paoly apôstôly any an-tranomaizina, ry Paoly apôstôly any am-pigadrana, mbola midera manome voninahitra an'Andriamanitra, midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ianao zay miaino ahy indrindra, tsy maintsy misy ny fahafatesana ary samy mananendrim-pahafatesana ny olombelona tsirairay avy, tsy maintsy misy zany, tsy maintsy misy ny fahoriana. Jesosy raha toa efanteny fa eto amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana, fa ahoana mba fiatrehanao nendrim-pahafatesana. Ro Joba mbola hoe Jehovah manome, Jehovah maka, isaorana ny anaran'i Jehovah. Ianao ve mba mahay midera an'Andriamanitra eo anatrehan'ny fahoriana? Ianao ve mbola mahay misaotra an'Andriamanitra eo anatrehan'ny fahoriana? Ianao ve mbola mahay mivavaka amin'Andriamanitra eo anatrehan'ny fahafatesana zay efa miatra aminao, efa mbiakoditra? Mbola mahay mivavaka ve ianao? Indraindray ry havako, zao fahendrena malagasy noho ny afenon'ny rano be loatra
noho ny afenon'ny-drano be loatra dia hadinona ny milaza taminareo azy, noho ny afenon'ny-drano be loatra dia zao hadinona ny vavaka azy, noho ny afenon'ny-drano be loatra dia zao tsy manam-potoana an'izany tsony, tsy manam-potoana ivavahana tsony, tsy manam-potoana isaorana tsony, tsy manam-potoana an'izany tsony. Manometsiny an'Andriamanitra aza ny atao, miady amin'Andriamanitra aza ny atao, manometsiny ny mpanompon'Andriamanitra aza ny atao. Dia tsy mba tonga mihitsy ry zara, maty any tsy mba tonga mihitsy, manometsiny miady ny devoly Satana no tafiditra. Anio ry havako, mampianatra antsika ny tompo amin'ny zopokony Jona zao. Jona eo anatrehany fahafatesana, indro mahita ny maizina tahaka ny Jona. Mbola manam-potoana ivavahana, mbola manam-potoana iresahana amin'Andriamanitra, ifonana amin'Andriamanitra, mbola manana fotoana hivoadiana amin'Andriamanitra, mbola manana fotoana hanao fanatitra amin'Andriamanitra. Fenao mba traiza ianao, ahoana ny fomba fiatrehanao ny fahafatesana zay miatra aminao kehitriny. Zao nitadio raha tena mino ianao, raha tena manana an Jesosy Kristy ianao, tena mino, tena manana an Jesosy Kristy ianao, tena fototra amin'ny Jesosy Kristy ianao, tena manana an Jesosy Kristy ianao, zao nitadio tsy manalavitra anao zany Jesosy Kristy, eo akaikinao Jesosy Kristy, mamonjy anao Jesosy Kristy, miaro rehefa tena miantoraka ianao dia mamonjy anao Jesosy Kristy. Zay eo tsara ny Jona eto hoe izy any Andriamanitra mihitsy any hoanina nomana an'ilay hazan-drano itelina azy, ary mba azonao sary eritreritra ve hoe rehefa narapaka ilay hazan-drano lehibe Jona dia nikepokepoy ny karepodrepoka, ny taolany rehetrarehetra karepodrepoka, ny tsakosakony tsara mihitsy aloha ny ataony malemy tsara Jona. Zay vao nateliny. Mbola velona ve? Mametra-panontany izy zany, mbola velona ve Jona? Raha nikepokepohany sy ny karepodrepohany teo ny tsakotsakony tsara Jona. Fa tsy zany ny zavanitranga, tsy zany ny zavanitranga. Hay ty trondron'Andriamanitra, hay ty trondron'Andriamanitra ty fa tsy trondro zao tondro, trondron'Andriamanitra, trondro voabaiko. Nataon'le trondro telomoka Jona, nataon'le trondro telomoka Jona, tsy nikitiany na kely azy, tsy hoe tapaka ny tongony na tapaka ny tanany na tapaka ny lohany na niala ny ravitsofony, fa nataony telomoka Jona, tsisy nikitiana mihitsy. Ary ny tena manaitra eto ry havako, ny tena manaitra eto izao, rio ny andinin'ny fahafolofarany, tena manaitra ny andininy faraka ambin'ny folofarany, zay tsy voavakintsika teo fa azafady. Andininy faraka ambin'ny folofarany dia milaza mihitsy hoe ary Jehova nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohany ho eny amin'ny tany maina Jona. Ary Jehova nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohany teny amin'ny tany maina Jona. Zay laza aminao fa hitanao amin'izany fa efa tena voalamin'Andriamanitra ny fandaharam-potoana rehetra ny amonjena Jona. Rehefa tena niaky, rehefa tena ny fona, rehefa tena ny bebaka, rehefa tena ny vavaka Jona no bekon'Andriamanitra ny ray le hazan-drano nalohany teny amin'ny tany maina. Mba azonao sary eritreritra ve zany hoe tao anaty ranomasina be tao nisy trondro lehibe anankiray, amin'ny fomba ahoana zany nanatona an'le trondro teny amoron-dranomasina, amin'ny fomba ahoana? Tsy hoe natsipany teny amoron-dranomasina Jona, tsy zay mihitsy fa nalohany teny amin'ny tany maina. Zany hoe tena nisahirana mihitsy ty trondro ty, nisahirana mihitsy nandoany Jona ho eny amin'ny tany maina. Ka Jona tsy hoe naloha teny amin'ny tany feno fotaka na tany anaty rano na teny amin'ny fasika, teny amin'ny tany maina. Zany hoe tena novonjena, tena zay lazanao fa zany le zava-miafin'Andriamanitra. Tsy takatry ny sainao ny famonjen'Andriamanitra, tsy takatry ny sainao aza miady an'izany ary aza mikaroko an'izany akory ahoana ary, fa tsy takatry ny sainao zany ny famonjen'Andriamanitra, tsy takatra ny sainao zany ny famonjen'Andriamanitra. Zany ray mandeha tamin'ny faritra Atsimon'Nosy iny, nanao tafika masina, nanao tafika masina ako dia nitondra mpanao tafika masina maromaro, maromaro zany, ankizy kely moa tena be dehibe tamin'izany, ankizy kely ny tena mamaro tamin'ny faritra Atsimon'Nosy iny. Sady mandeha zay no mihira miredina mafy be, fatriny raha teo hainao fa mihira zany Betsileo zany, mahay mihira zany, manga feo zany, mafy feo be zany rehefa mihira, mahafinaritra ny mihainao azy mihira. Tafatsofoka tao anatina tsy nao kizo zahay, misy talibe any akavanana, misy talibe amin'ny akavia, zahay efa latsaka ao anaty kizo tao. Ao anaty kizo ao zay misy ombo vatravatra be avy any alohanay, miaraka amin'ny mpandroka azy, mpanenjika azy avy aoriana zay miantsoantso mihitsy hoe misakisana reo fa ombo fara zay masika, mielana reo fa ombo fara zay masika, mielana reo mansirina reo. Zay ao anaty kizo tsisy ninona azo atao tsony, tsisy ninona azo atao. Ny tsaroko fotsiny zao niondrika ny akohoka ny vavaka,
zay ihany jesosy eo, zay sisa voatonona jesosy eo. Vita zany vavaka izany de samy nitraka indray zay. Iny le omby efa lasa any arenanay manao ny diany miazakazaka. Le olona tonga aminay sady niteny hoe tsisy maty ve nareo, tsisy naratra ve nareo, tsisy naninona ve nareo. Fampijery zay rehetra, tsisy naninona ve tsika, tsisy maty ve tsika. Tsy takatrao ny famonjen'Andriamanitra, tsy takatra ny sainao ny famonjen'Andriamanitra. Taka ny zona ito, tsy takatra ny sainao. Zany mofo dimy sy azan-drano roa mavoky olona 5,000 zany ane. Tsy takatra ny sainao famonjen'Andriamanitra. Tsy takatra ny sainao zany ny famonjen'Andriamanitra. Enao ry avako, enao zay miainao indrindra, enao mihitsy ny tokony anaiky aloha. Ny anjaranao de zao, tena mila manaiky ny tompo ianao. Tahaka ny Jesosy Kristy manaiky, Jesosy Kristy eto manaiky. Aoka tsy ny sitrapokony eo, raha eo raha azo atao de esory amiko ty kapoko ty, esory ty fa tsy mety, esory ty fa tsy zakako, esory ty fa tsy tantiko, esory. Kanefa Jesosy aoka tsy ny sitrapokony atao fa ny anao maneke ny sitrapon'Andriamanitra, maneke ny fitondran'Andriamanitra. Mety mandalo lalatsarotra ianao, mety mamakivaky lohasaloko fahafatesana ianao i Davida, mety mamakivaky lohasaloko fahafatesana ianao, mety indro mahita ny maizina tahaka ny Jona ianao, indro mahita ny maizina tahaka ny Jona no ka manotsodrivotra ambositany Betsileo ka ny misesika ny tsy lany. To fahoriana tsy mety ritra, to fahoriana tsy mety lany, ny fahoriana miatra aminao. Aza matahotra amty andrana ity, aza matahotra. Zao mihitsy ny tenin'ny boky ny Apokalipsy. Raha ny Apokalipsy toko voalohany ny 7:7 ka 20 vakinao, de zao mihitsy ny tenin'ny Jesosy Kristy nampanoratana ny Jaune, apôstôly Jaune. Aza matahotra, za voalohany sy ny farany, za lay velona, efa maty afa velona indray, ary manana fanalakidiny fahafatesana, manana fahalakidiny fiainatsika velona mandrakizay. Aza matahotra. Zany ny Andriamanitsika ry avako. Ianao mba hatraizany tena finonao, hatraizany vavaka ampololotra ao anatinao, hatraizany fisaoranao sy fakasitranao an'Andriamanitra. Aza matahotra, fa na mamakivaky lohasaloko fahafatesana aza tsy matahotra loha zaho Davida. Nitsoraka azy loha sy ny tenao, reo mafatahotra. Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ny Jesosy Kristy isika ry avako, ary mpandresin'ny fahafatesana io, velona mandrakizay io, any am Jesosy Kristy ny lakle, any am Jesosy Kristy ny lakle an'ny fiainana, any am Jesosy Kristy ny lakle an'ny fahafatesana. Zany indrindra no tonkiran'ny mpanakantotsika anankiray izay, Rija Rasolondraibe. Zany mareo kira samy manana ny lakle an'io Rija Rasolondraibe, samy manana ny lakle an'io. Ka netsika ny lakle an'ny fiainana, netsika ny lakle mpiadanana, netsika ny lakle ny fahasoavana, netsika ny lakle mpitahina, lakle ny fiainana mandrazay any am Jesosy Kristy. Aza matahotra, aza matahotra. Zany fahafatesana zany idiny Jesosy Kristy zany, ravany Jesosy Kristy zany. Zany fahafatesana zany fiainatsika zany, ravany Jesosy Kristy zany, idiny Jesosy Kristy zany. Tsy mahazo anao zany. Tahaka ny Jona zany, tsy nandresy any Jona zany ny fahafatesana, fa ny ranomasina tsy nahatelona ny Jona, ny trondro zay nitelona azy nandoa any Jona. Hain'Andriamanitra ry avako, ary tsy takatra ny sainao ny famonjen'Andriamanitra. Andriamanitra maherin'ny Jesosy Kristy isika, tompon'ny lakle, tompon'ny fiainana. Aza matahotra ianao. Ny anjaranao de zao, eo anatrehan'izay fahoriana miatra aminao. Manahafa andry Daniel bivavaka any andavaky ny liona, manahafa andry Sadraka sy Mesaka ny Abednego miaraka amin'ny Jesosy Kristy ao anatin'ny laforme rehetra afo. Manahafa any reo apôstôly tsika marobe, Paoly apôstôly any an-tranomaizina mideran'Andriamanitra, tsarovy Jesosy Kristy, lay tompony fandresena. Fa na tsy maintsy miakatra ny Jerosalema azy izy, na tsy maintsy atolotra ao faty azy izy, tsy maintsy mitsangana izy amin'ny andro fahatelo, tsy maintsy mitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Mpandresy ny tompontsika, ary mpandresy miaraka amin'ny Jesosy Kristy koa isika mianakavao aminao any ny fiadanana. Amen. Mivavaka isika. Sotra tompo, ny abampitaona menao anay nandresina izany afatra mamy de mamy zany. Ny fanahy masina ny hiasa hitahiry zany ao anatinay rehetrarehetra, ka na de mandalo zavatsarotra aza fiainanay, mamakivaky lohasaloko fahafatesana, hoainay ny misaotra sy midera sy makalaza ny anaranao, hivavaka aminao, fa matoko zay fampandresy miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy anaovany mivavakay. Amen. Misaotra tomponsika ry havako, mankasitraka anao nanaraka zanakaiky hatramin'ny farany. Eto ampamarana de sitraka indrindra, halolotra nareo hiraka raindray novokary ny sampana lehilahy kristianina tokopira ako fanantenana, avy eo amin'ny efitsika mavaratsinana fanantenana talata volonondry. Ao anaty zany hira mahafinaritra be zany keo ny metrako, veloma mahafinaritra anao sy ny akonanao amin'ny heriny io toy izao indray. Amen.
fiainatsika ety mitovy amizany fa ny fiaina leto atany etsarony fa izy fiavarany ny ora sy ny fotoana melena ihany ny fiainatsika ety mitovy amizany fa ny fiaina leto atany etsarony fa izy fiavarany Jesosy tompoky tsy mba mandao tsy mba mahafoy ianao ka ianao reny ratsy fanao fa ho afaka ianao matokia re matokia ny Jesosy o matokia ani Jesosy Jesosy tompoky tsy mba mandao tsy mba mahafoy ianao ka ianao reny ratsy fanao fa ho afaka ianao matokia re matokia ny Jesosy o matokia ani Jesosy Jesosy tompoky tsy mba mandao tsy mba mahafoy ianao ka ianao reny ratsy fanao fa ho afaka ianao matokia re matokia ny Jesosy o matokia
nareo teo? Sakafo panahy. Androany niarahantsika tamin'ny mpitandrina raha Samson tonga nandrasana avy eo amin'ny FJKM avaratsena fanantenana talata ny volonondry.